Kailangan nila mamagatan ng katanungan sa pagkasuperwadasya. Kailangan nila mamagatan ng sumarap sa pagkasuperwadasya. Wajib sekali kita tayo sa tayo. Magari sendiri kami sendiri. Kami nasi jauh dari soto yang soalnya. Cari. Cara lu jauh semua. Macam para tampilcan ada cipil macam dikasih pada dibudaya cara itu tadi okey cara itu tadi wajib popular ada cica popular ada apa enda bintua lusa juntan saya ada di cica setia dari media cici juga bisa itu lalu sampai masalah macamnya ari cimi siapa kan jalan sutir soa na isa orang beda di planeta Terra itu ando dia makin tenya orang di jadi berbeda Asia tufa di macam grup itu institution saya cita awalan papiaran dan tiada saya usman ini tufa Jika tufa itu berubah, jika tufa itu berubah, karena novana barana sani siapa lagi berarti semua kata David, awalnya siawan fatan tiara samsin jutaan saya, dan saya nak tu bahagia ya dulalan yang usman di fatan tiara nanti Ate na mapandinting sa ti saya tu dia, saya dia dia dulalan sa niya uswasan. Iso teni niya luan tenya, niya luan fifin, dia naman. Jika tu fakir bertua, mungkin dia fakir sekian Agnisin lazan tempo ity zany efa fanavalanao an'io kely soany reo zay ho any amin'ny lantilanta resy lahatra ho any amin'ny osoa dia ny amin'ny teniny eny ho any tsy resy lahatra ho any amin'ny lantilanta ho any amin'ny osoa dia tsy mila miainao ity fa sady tsy mety aminao ity fa zay maneho any amin'ny lantilanta dia miaino mpiazo teny zao ary miaro lalakaleny mba ho tonga soa any amin'ny lantilanta izy dia ho any amin'ny osoa mazava ve Ari misy nilaza fa voaravaka tsara ny fanatitra misy laza ny tempoly fa voaravaka tsara sy fanatitra izy satria tsara be ilay vato teo sady feno fanatitra manodidina ny tempoly eny amin'ireo zavatra roa izay hosoany dia izay hita amin'ny masonao eo dia ho avy ny anta tsisy avela misy vato ny fanovò eo ka tsy horavany Uravana tuli tempoly tena rava zany nanomboka tamin'ny taona fitopolo dia niravan'ny generala Titus Romanina zany tempoly zany efa tanteraka io teny io ary tsy misy tempoly intsony eo Jerosalema amin'izao itenenantsika izao fa rindrina sisany ao no tanterahan'ny Ahosoany teniny efapolo taona taorian'ny alany ohatran'ny hoe lava be zany fotoana zany na zay ny Ahosoa zay raha miteny izy hoe izao dia aza manantena hoe mety raha pitso na raha makapitso fa rehefa miteny izy dia tsy misy tonga fotsiny iny zay ny atao hoe Ahosoa tsy azo voaterena amin'izay teny izy aza koa mi miteny tenako ihany any fa za mihitsy efa tena mpanao an'izany hoe raha vao miteny dia aiza ty aiza zao teny zao ny Ahosoa ke za mitenitenaka any io zay fa ianaiza teneniko amin'izany hoe raha tamy amin'ny taona telopolo aho izy teny an'izany tany amin'ny taona fitopolo anie vao nitanteraka izy dia izy dia tsy afaka hiteny hoe ko maninona no ela be aiza le teny tsy tanteraka
izy misy tanteraka rehefa navary tsy mety tsy misy zay na tonga nateny taminareo hoe tsy misy zay teny mely any zay tsy ho tanteraka zany dia tanteraka moa zany teny zany noravany général Titus Romanina général Romanina zany izy io itempolon'i Jérusalem tamin'ny taona plus 70 ny anaran'ilay général naravazy dia Titus Romanina izy io zay re hoe tamin'izany fotoana zany eo ilay loha anaky fito loha fa izy tsisy loha anankiray fa anaky fito ilay biby fa tadidinareo biby tsy misy loha anankiray izy fa loha anaky fito ny anazy dia ndray mbola eo izy amin'izao fotoana zao dia ilay Romanina ny fanjakana Romanina ary ny général Titus tamin'ny Romanina tamin'izany fotoana zany nandravany zany tempolon'i Jérusalem zany mampalelo ny tempolon'i Daday Ababa rehefa teny tsy dia tena ravany mihitsy io zay no koroa fa tena ravany mihitsy ny fisoroana fa raha mbola lekely ny fisoroana ina moa tokony andravany an'io anana ny fahefana mihitsy ny miaran'io tempolo io raha marovany fa navelan'ny potena satria efa tezitra izy noho ny ananatao amin'reto zanak'Israely reto vonono ny zanany vonono daholo ny mpaminany no vonono ny apôstôly atao inona tsony ty atao inona tsony ty tempolo ty tandy andravany Daday Aba tsisy nataony mipetraka teo tsony ny tempolo na ny kely azy mazava ve zay teny zay raiky izy mazava tsara ny faharavany tempoly araka ny teny Yehosoa efapolo taona taty oriana ny tenena ny voniseo na zavatra zany zava zany fa zay teneny Yehosoa aza raisinao hoe tsy misy fa tsy maintsy misy fa niakina aminazy niakiny any anaovany ny azy amin'izay tiny fa manjary lasa terena izy dia tsy mety zany amin'ny Yehosoa ndao fisatsika zay ny teny ary izy reo manontany azy hoe liko toko faraiky amby roapolo manontolo ty fa manomboka miandiny fadimy ary izy reo raha manontany azy hoe mpampianatra rahovina no avy zany ary ino ny famantarana rehefa ho tombo zany dia hoe Yehosoa hitanay maly fa andao vao fitaka ianareo fa maro no avy amianarako sady anao hoe zao no izy dia hitantsika tokoa fa tena maro no tonga teo ary ny farany hitantsika moa dia raha Jesosy izy sisany farany tonga teo ny santo Yehosoa ary mbola manjaky eto amin'ity tontolo zao ty zany anarana zany zay atao hoe Jésus Jizasy manakitsika azy miteny zao ary milaza mihitsy fa izao no izy hozy izy ary noho ny nanjaka an' Jesosy tamin'ity planeta Terra ty dia tsy mety meo ny Yehosoa tsony ny olona raha mampianarana azy ary zany satria raha Jesosy dia nitory fagagana sy fanasitrahana ary ninoho ny olona mihitsy ny zany misy vaovao zao voenonay maty tantara misy ty fa heritaona lasa vehivavy anankiray afrikanina raha tsy haiko hoe firenena fa tao Afrika fotsiny le izy dia nandeha tany Inde izy fa tantara mariny ty fa izy mihitsy ny tantara dia hitanay le tantara dia jerevanay fa mampaleo le tantara eo na fitsony Andriamanitra tsisy nidevoly fa tsy mety mino moa ny io laha tsy mety mahita marina mihitsy fa tena jamba ny atsarana ozy zareo ny atsarany famitany raha Jesosy ny tena marina koa fitaka tsaratsara rehefa nandeha tany Inde izy zany fa mpanao gazety izy dia metiny mamaka ny fivavahana rehetra izy zany mieritreritra hoe rehefa tsy mivavaka fa mandeha fotsiny dia tsy dirana fanaratsy kanjo rehefa nandeha nitetety fivavahana tany izy dia nidirana fanaratsy fa tsy fantany rehefa niverina tatika trano firenena izy dia niverina amin'izay le fanaovana gazety zany ka ny zareo zany mpanao investigation ary manao fanadiadiana zany dia rehefa nirana izy anao fanadiadiana dia nandeha nakany amin'ny féticheur na ry marabou zareo sorcier zany ny sorcier ny atao hoe féticheur atao hoe marabou
Marabout nefa tena faratampony ambonimbony amin'izareo. Dia rehefa nanao ankety amina féticheur izy a, dia ohatsy ny féticheur io na le marabout hoe zao izy tsy mila anketenareo fa aleo le fanahy ratsy mihitsy no anketeo rehefa hanao ankety nareo. Dia natsoin'le taretako androa izy lavabe. Dia natsoin'le manody ratsy tao amin'ny toerana misy azy le afrikanina tao zany le marabout, le fanahy ratsy zany dia toka. Dia natao anatin'ny vilia anankifito. Ka vilia kely reny zany nasiny raha tao anatin'ny vilia fito a, dia tonga teo zany le fanahy ratsy. Dia rehefa avy eo zany le fanahy ratsy dia resaka tamin'io vehivavy io. Ary vehivavy io nefa tsy mahalala fa latany efa mahafantatra reto fanahy ratsy reto hoe efa namany, efa misy namany eo anatiny eo, izy tsy mahalala mihitsy. Dia tantarainy teo hoe ireo biby ireo a, ireo fanahy ratsy ireo a, dia ny ataony a dia mangalatra olona dia hoentiny zareo any amin'ny misy anazy any. Dia izany no mahatonga ny olona be dia be tsika, na rehefa hita dia lasa dala, anisany koa zany izay sary izay. Dia ny paozipaozy zareo ohatra paozina taolana ireny fa taolana tsy mitohitohy izy. Hafa zany le taolana karadoko izy taolana tsy mitohy fa ohatra ny taolana hafahafa izay ny paoziny. Anankifito karazana ry zareo miaraka. Izay moa zany ny tantarainy. Dia rehefa avy eo nefany a, narary ity vehivavy ity ka nirongatra zany le fanahy ratsy amin'izay tao anatiny tao. Ka rehefa narary le vehivavy dia lasa nakany amin'ny vavaka pastera zany. Dia nisy karazana pastera teo amin'ny 20 teo mihitsy zany natsony anatiny anazy. Ka mpianadahy moa zareo ilay miaraka, dia iray ilay maka sary, izy vehivavy, izy ny mpanao fanontaniana, ilay lehilahy namany maka sary. Samy midirana dia folo taona izy moa tamin'izy nitsofoka tao amin'ilay marabout. Dia nitsofohan'ireo. Dia nataon'ireo narary zany. Ka rehefa maka pastera izy dia nampitandremany hoe raha maka pastera io nareo a, dia vao may ataony amin'izany hoy zareo. Fa vao may narary mafy tokoa izy moa. Fa ilay vehivavy moa tsy nianaiky fa naka pastera foana satria efa narahan'ilay rangahy io aza maka voatany tsy miovakorona izy. Tao anatin'izany sary izany mihitsy nefa dia mbola lasa naka pastera ihany. Eo amin'ny 20 mahery hoe pastera nalainy izany. Io izy rehefa naratsy tamin'ilay rangahy hoe raha ianao raha mbola maka pastera ihany namanareo dia vonoina ianao. Fa mbola naka pastera tokoa ilay vehivavy dia maty ny rangahy. Tena ny vonoina. Tamin'ny herinona laza izany tantara izany. Tsy nahavita ny aninona, dia mbola nivavaka ihany, mbola tao anatin'izany nefa ny a, izay nivavaka an'ity vehivavy ity ireo pastera ireo tapitra maty daholo. Tapitra ny vonoina zareo daholo. Dia nentin'ilay vehivavy teny ihany moa zany ny aretina dia farany nisy rangahy niaraka tamin'izay indray. Hay ity rangahy ity a, hanambady anazy a, mba hisikina anazy miverina ao any amin'ny marabout satria tsy mety nakany amin'ny marabout. Dia mody nangatabady anazy ity rangahy ity, izay mpiasan'ilay marabout dia lasa badiny, dia niteraka taminy. Ka tsy niteraka dia tsy azo. Fa ilay mijevanina ireo tsy azo foana zany. Dia farany zany a niteraka ihany izy efa taty olona taty. Rehefa nangataka tamin'izay tsy hay tany zany fa nahazo anankiroa vavy ihany zareo. Fa marary foana ilay vehivavy a, ary rehefa marary ilay vehivavy dia entina makany amin'ilay marabout na izy efa manambady io. Ka rehefa ela sitrana ihany izy. Dia rehefa sitrana ihany nefa izy dia gaga izy fa ity rangahy ity a dia mananamana. Efa lava be hono fa tazatao tanzay a. Dia ilay naman'ilay rangahy vady indray zany a, aiza tapamosavy miaraka aminy. Dia zareo zany rehefa mianatra tsy matory ao an-trano fa tsy hitan'ilay vehivavy mihitsy. Samy naman'ilay marabout daholo zany ireo, samy mpiasan'ilay marabout zany raha ny sary. Dia iny zata mitranga hoe rehefa alina ny andro tsy hoy fa tena izay moa ilay sary tenena. Tsisy hitao daholo izy roalahy reny. Indray zany ilay rangahy dia ilay namany. Ilay namany io zany nangataka eo mba atao mipetaka tao an-tranonareo zany. Dia navelan'ilay rano mipetaka. Rehefa miala ke tsy misao izy roalahy. Fa rehefa maraina foana dia tonga tao.
rehefa mialina zany ny vehivavy matory tsy mahay tena izy ho ratsy iso ary naditra folo taona moa zany resaka zany tsy fantany mihitsy rehefa tatiorina zay zany dia tratra le raha matory le izy efa honarynareo tsy matory eto an-trano ina moa fa le rangava iny dia nitantareny am'izay hoe zareo tsy matory ao an-trano fa laza zareo makany amin'ny fasana isan'alina dia mivavaka ary rehefa mivavaka any zareo a dia miaraka je zany mahatonga ny hoe miaraka amin'ny opera miaraka amin'ny pastera namany zareo ary zay no nahafaty le pastera tary satria namany efa miadiady aminazy voloa dia tantareny raga am'izay taminazy hoe miaraka ao daholo na opera na pastera na mpitondra fanjakana ao io afrikany io fa raha mazoko anazy zany tena tahorany olona mihitsy ny rangamaraboa io fa tena mahavita zavatra mihitsy zareo ho an'izay te anakarena rehetra dia tonga daolo mivavaka amin'ny alina dia avy favary zay anaty fasana izay moa zany tantara dia leobe le raha matoa dia farany hoe tena tsy mila fivavahana tsony nefa moa tsy fantatra ny hafarany tantara fa zay ny farany mametrany azy hoe tsy taritsory zay atao dia nandefasany ame sasany moa zany teny tena farany zay tena farany rehefa azy hoe rehefa mikady an'andriamanitra mary anao raha teo vojenao afaka n'izao problème zao a mitsoa ny ela raha mbola velona zany izy dikan'izay zay ny any am-pita-dranomasina tena azo atao tsara miatso anazy farany eto dia ina no atao eto zay hoe akory atao tsisy mihinana azo atao tsony eto hoe mampalahelo kely le olombelona vitatreo ny tantara fa anao zay tonga atao amin'ny erosoany tsy ro tsara dia mirena tsara tantara kely mekanaka any afrika misy an'izany a mandeha ao amin'ny internet matsy zany tantara zany dia jerevany mamoany izy izy moa manaka masony metarehetra zay le zay nitiako tenenina teo zany hoe voafitaka ny raha jesosy daholo ny olona rehetrarehetra tena voafitaka mihitsy ary mbola manamafy an'le teneko anareo hoe areo mpitondra fivavahana mponao fagaganareo ange ka fitahina avy any amin'ny devoly nge io zarainy zareo io hoe fa tsy andriamanitra zany ange eo io jesosy io fa andriamanitra tsy izy ary marina zany tena fa zay olona tratran'ireo tena fanina mihitsy zay no mahatonga ny hoe ny mpitondra fivavahana dia mankatsitsaka ny fagagana ty ao amaraboa tena kany zareo anazy zay mazava ve iny teny tantara anankiray iny amle hoe tonga lay andriamanitra tsy izy a namitaka azy tontolo zao zay lay miteny hoe izao no izy kanjo tsy izy akory io dia zay ny anankiray a efa tonga zany izy sa tsy tonga zao efa tonga ny fantaterany teny osoa io teny efa miatra nyty tany ty mihitsy a ny fisandohan'ireo ary koa efa akaiky ny andro ka aza manaraka azy tandreny manaraka anazy nareo efa akaiky ny andro ianareo am'izay io ampatrafaraka io tandreny mivadika tandreny mivadika zay ny antony hoe tongava foana miakohaka mivavaka ho ao amin'ny ahosoa mazavazamoreo veraka izy ary andea ady tsy tabatabo nareo zay am'izay ande izay a tonga am'izay raha jesosy io a tena manenika an'izao tontolo zao a ary mino azy dolo mihitsika io na efa miditra am'izany vaninandro zany tonga ny anana tsikafona nomba anazy hoe tsy izy kabo io ary tena tsikafona maro io sa tsy tsikafona am'izao tsika miteny zao tena tsikafona mihitsy amin'ny ariary ny adalany tsy nafaka amin'ny fahotana ary ke miaravavaka amin'ny andriamanitra tsy izy ary miaraka amin'ny devoly satana anaty fahasanany ankoatra zay fantantarainy maraboa ankoatra zay tantaran'ireo mpamody ratsy pisikity na eto Antananarivo ary misy an'izany Madagasikara efa nazavainy taminareo efa tantaraiko taminareo eo anatin'ny zareo manao sikidy ao anatin'io sikidy io a dia sady misy baiboly miantso an' jesosy ao a no misy any kalan'olo ao efa teneko taminareo zany sasy efa hainareo zany tantara zany ho azy efa nena moa dia efa nisy zany ho antsinay zany dia efa zay izy ary andeha azy tabatabo nareo zany ao rinany zany reda zany zany a
Hoarina ny fanatsikoarana tsika folana zany dia ho raiky tamin'izay ny ady ary tena ady ady tsy mijanona. Ary zay ny ilazako mihitsy hoe ho an'izao tontolo izao hoe aza manantena zany ady hijanona zany tsoa. Efa mba namelanareo hijanona ihany tamin'ny ady teo aloha fa nareo tsy mety. Efa nitenetsy anareo hoe mba mijanona. Nefa moa izay any tenenao nareo tsy mahazo mijanona. Fa ilay olona mba menimenina be, menimenina ilay olona dia ohatran'ny mba nareo tena ny ady ao raha fahajanona. Fa ireo tsy mety nampijanona fa tsy fahana. Noho izany didiana tsy maintsy miady. Izay nateo Elia, mpandidy, didiana tsy maintsy miady. Zao zao milamina ozy ny olombelona ny iraniana sy ny amerikana. Aleo za ime, Elia rery ime, fa manehanao me Elia, miady, hijanona hono miady. Zay nge teneniko hoe Donald Trump président américain ianao. Raha mba nety mihaino ny teniny Eliany ianao tsy mitsarapaka nakany amin'io zahatra ady ady io ianao. Nefa ny akory atao tsisy. Efa nanarina ihany ianao fa tsy mety. Efa natoro ihany ianao fa tsy mety. Dia zao tsy maintsy mandeha amin'io lalana io ianao na tianao na tsy tianao. Efa ilay lalana eny ihany ianao fa tsy minaraha. Le verinaiza koa mampitombona an'izany. Raha mba misy afaka miresaka amin'ny président américain Donald Trump zany angeny olombelona. Tena ampahelo anazy azao teniko zao hoe efa niteneniny ianao. Fa miverinao fa kilalao ny teny taminao. Miverinao fa hoe teny mandeha ho azy. Fa aiza koa nisy amerikanina hoe ho tratran'ny problème zany. Fa tena nirehary amin'izany teny zany ianao. Nefa dia efa nampahafantarina anao mihitsy ny izy. Dia izao ianao tsy afaka miara intsony. Satria teny amin'izay Elia hoe tsy arisy ny elanianina zany ianao. Mbola vao tsy nanomboka ny ady efa nitenenao tsy arisy an'io zany eky ianao raha miady eo. Maro sa diso izany teny zany. Mbola tsy raitra ny ady rehefa teny taminareo zany. Tsy arisy io ianao. Nefa ny iza moa no mahery tokoa raha tsy ny amerikana. Première puissance militaire mondiale izy raha misarotra eny e. Raha ny fijerin'ny olona ary marina ihany ny teny io. Fa tsy première puissance izy fa ny tena marina izy bezezitra be izy. Fa ny première puissance efa teneko anareo fa misy première puissance. Aleo ilay motifana manana fitaovana tsy raitra be, tsy raitra ny olombelona izany satria efa manana fitaovana hiadivana amin'ny Yahosoa ianareo. Yahosoa efa ho avy. Dia nareo hoe mieritreritra fa tsy efa ao ny fitaovam-piadiana. Fa raha tsy vedana ny devoly efa manana fitaovana hiadivana amin'ny Yahosoa izy. Saingy ny fitaovana anana dia tsy azo ampiasaina amin'ny olombelona satria tandrifaka ny olona raha vao miditra amin'izany hevitra izany. Saza tsy takatsy Donald Trump zany. Zay no tonga ny Elia teny hoe tsy mahay miady amin'io zany nareo olombelona. Satria ny fitaovam-piadiana anana zany Rosianina zany dia fitaovam-piadiana efa vohomana hidivana amin'ny Yahosoa ka tsy basy zany. Tsy tapono zany ary tsy drône zany. Fa forsa hafa zany. Puissance hafa mihitsy zany. Tsy m'existe eto amin'ny taninareo zany. Fa eto amin'ny taninareo ihany kosa nefa izy. Tsy haiko rehefa mba mandefa saina amin'izany ianao izany teniko izany. Satria raha basy tapono ve ny hiadivana amin'ny Yahosoa dia mahety ve zany? Nefa izy ady amin'ny Yahosoa sy miaramila lantilanty. Manana fitaovana hafa izy zany dia izy tsy manana? Manana e. Manana izy dikan'izay. Io zany tsy misy afaka miady aminy tokoa. Fa saingy tsy fotoanany hamohana an'izany zao. Fa dia tsy olombelona tokony hampiarana an'izany. Fa tena manana an'izany izy. Avelantsika fotsiny ny parenthèse kely. Alohatsika hiodina amin'izay arany. Dia
nandeha nyteniny eny aho hoe tsy aresan'io ianao kanefa mba raty film manify e matevitra e fa vanilirany anina koa ary tena mifambitambitaka tao fa ny farany nefa ny tsy tamio tsy lanaovana lirany any raha niketreny namono an'ireo vita fa tsy afaka intsony izy io amin'ny teniny ery any tsy avy any amin'ny osma tsy avy any amin'ny dadany malalanay iamba tsy afaka mihetsika izy ka na nidarika izy a tsy tany aiza no vololaka re tsy misitrika ao ambanin'ny tany izy midarika ety ambonin'ny tany re tsy misitrika ao ambanin'ny tany iza zany mivoany eo tsisy ankele saraka izy afaka miditra tany ety izy raha miditra fa tsy afaka fotsiny zao zay le teny zay io le teneniko anareo mandeana araka ny teny fa tsisy mihina zany zao tontolo zao efa nahita izy aloha zay mety resinao ny amerikana nefa niarena dia efa samy eritreritra hoe inona koa zay iraminy potika vetivety mihitsy fa tsy potika amizay zany dia israeliana sy amerikana niara-midady fa tsy navo fa tsy navo tsy takotsy tenenana azy vo fa tsy navo fa tsy nahafaty zay na literana azy ary tsy navita ny dadoka tsy nandingana fa mbola reo ihany reo ary ny zaty nampime ny amerikana ndray no mitady ranorano sy mitady fifampiresana tena ny afara tamin'izany ka inona ny fiafaran'ny fampirarano tena ratsy any amesany fa fahavoazana ho any amerikana ke ny fampirarana amin'ny fanaovazana ty nanao fifampirarana nanaovana soniry zareo farany teo inona le fampirarana mandoa vola 300 milliards amin'ny le iraniana noho ny amerikana izy reny mandoa vola azao a tsy mety manao sony le iraniana fa nareo mila manao sony vo manao zay raha naresy ianao tsy tokony ny aresy ve ny ampanaovana sony voalohany tsy tokony le rezy ve fa nampime lay laza fa naresy ndray nanao sony voalohany raha tsy mety nanao sony mihitsy le iraniana raha tsy efa vita Donald Trump sony le taratasy rehefa nanao sony ianao ve mba haresy dia ianao nanao sony voalohany ianao tokony andidy alefa sy sony aingana fa ve darokona ela mifasika ny tantara niatony nidalohany Donald Trump aniraniana dia anovana fitondrana iraniana zay ataonzy reo molany anatan'izy zay zany naran'le gouvernemanta sy ny karazana fa manaka androany tsy mety miongotra atao mihitsy le gouvernemanta mbola mifoana ale gouvernemanta raha zay ny fahongany a io nanao sy miaraka taminy aiza amin'ny tany malalaka ianao ozy zay e malalaka be taninareo re zay eny foana tsy maintsy malalaka an'izay nyteneniny aosy hoa tsy rava ny gouvernemanta nefa zay nitanjona ny daroana ny iraniana tsy rava le gouvernemanta ary hoe ogotana ny nucléaire tsy mahazo aperaka oatrony inona koa zay nucléaire nivotra nucléaire ny iraniana na vo miahotra rehefa miteny efa misy ao otsifanina be reha zany ake hitatany eny ohatrany ahiony mbola fampirarana fotsiny fa tsy mbola izy efa nanao sonika hoe nasina sonia raha mbola i dia zay tsy tokony natao sonia ika zany fa matahotra tsy ako ny matahotra fa le teny mandeha mihitsy ny tena tsy te hoe atahoana io rehefa niteny ely a dia tsy maintsy seno izy e nahita tsaronareo zay remeitianina sy nyolombelona ambany foana ely akenyny aosoay ambany foana zay hoe ty Madagasikara hoa no miteny fa niatra am'izao tontolo zao izy mavarina hoe ahoana moa zany ny amerikana ty zay teo force numéro 1 tsy nandesy ny iraniana satria teo eny fa raha tsy teo eny a maty reo zay fa vita ny tantara
Fa ny miteny aza atao dininy. Zay nahita tsara aloha zay zao tontolo zao. Masakasaka zay vola tsirarany teny e. Izy nanao tapoka satria 20 andro le fifanarana mifampiresahana. Hitatsika eo e. Neny azy ao mahafinaritra dia zao ihany fantatreny ahy andana miady. Zay neny ahy andana miady. Fa ny teniny ahy tsy maintsy miady. Tsy moreserany any nareo ke mahafaty venire ny Amerikany me fa maty koa nareo. Ary tena mahatsiravina miady. Ny avy zay no teny hoe lasa miady fa tsy milamina zantsony nareo. Na ty rehefa teny hoe tena tsy maintsy hiady nareo dia ny devoly zay zao miezaka ny tsy hiady tsy apetena mihitsy ny olona satria fantany hoe raha miady eto vita mitantara dia miezaka mandamina mafy mihitsy, miezaka mampilamina an'izao rehetra zao mavarina. Fa eny amin'ny teny hoe andana miady fa maika ohatsy zay. Ary menimenina atao ndraiky izy tontolo zao hoe izy atsony zany no anteherana. Zay no sary ray satria ny Amerikana miverina fa tena matanjaka tia raha ny sary io manoloana ny rany kely bitika tany noho ny amin'ny teniny ery ahy. Zay zay mazava ho azy zany fa raha vao nifanaraka ny iraniana sy ny Amerikana nefa ny fahavalon'ny Israelianina voalohany dia ny iraniana. Mazava ho azy zany fefa tanteraka zay le teny hoe ry Amerikana mialana ao fiarovana ny Israel ka tsy efa niady ndraika izy. Ka tsy efa teneko taminareo zany fa dia mba tsy hitenda ery ahy. Zay nefa le dikan'ilay fifanarahana. Zao mantsy le izy tsy mahazo mitifika aminay Hezbollah na izy koa tsy mahazo mitifika ny Hezbollah tsony eo Liban ny Israelianina. Nefa ny Hezbollah zavatra ny iranianina mihitsy mandefa an'io ao. Tsy ady reo tifirina tsony io dikan'izany hoe aza kitikitina na le mpikara-manady ny iranianina izay mitifika anareo mampimeny izy. Dia nefa ny Hezbollah tifika Israelianina foana ny atao. Dia Donald Trump ny mandefa teny amin'ny Israelianina hoe aza mitifitra nareo ahoana no mampety an'izany tokoa. Le Hezbollah zay namany iranianina efa mitifitra foana. Ny Amerikana re mandefa teny amin'ny Benjamin Netanyahu io aza mitifitra foana nareo. Tena loza le zany menimenina be ny fitondrana Israeliana hoe tena tsy izy tsony ty sary ty. Ary efa hitan'zareo namoaka vava moa zareo hoe i Donald Trump ny président farany a afaka miaro ny Israelianina. Misy moa voavava navoaka an'zareo. Dia gaga tanizy teny zay navoaka vaovao zany a. Taty mialohan'izany efa teny mihitsy ny hoe horava ny fiarovana ny Israelianina. Irery amin'izay nareo ary ady rery nareo tsy maintsy havana amin'ny Rosia nareo na hoela na hoaigna. Zay hoe efa nampianariko anareo. Dia i Rosia miarahana moa. Zay sisa solution. Ary hitan'zareo fa nialan'ny Amerikana mihitsy izy ary vaovao mandeha be any zany zao hoe nialan'ny Amerikana ny Israelianina dia niaraka ny teneniko taminareo. Ahoana niatra ndray teny sa tsy niatra? Mbola isalasala ihany nareo. Ary ny fahatelo mampimeno zay hoe papa bibidia dia ny Amerikana bibidia. Gagitsika efa lazana fa Amerikana bibidia ary koa mitsoka ny Amerikana. Lambolefina ndraiky ny Amerikana. Gagitsika ny lambolefina le lazana fa bibidia. Le tsy misy miady aminy. Mampime be le milaza fa ny Amerikana bibidia fa le bibidia le dia ny manao salio le iranianina. Mandeha mandovolana ny iranianina. Mandovola 300 milliards. Gagitsika. Nefa hoe tsy misy le miady aminy vitan'ny Iran niady taminy ary nampandoavy ny iranianina vola 300 milliards. Loza. Tsy resy ny fanjakana iranianina mbola io ihany. Tsy voaokitra le bomba nucléaire iranian mau io tsy izy voaokitra ny daholo iny. Ahoana mahabibidia anazy? Fa mbola mitakataka ihany rehetra hoe oia. Efa hoe tsisy hery io tsisy force.
io ny pirofo mazavazany olona mihitsy ke donald trump sy ny amerikanina hoe satria tsy donald trump ve miatinany fa miaramila le miaramila mihitsy tiny tsy mahavita ninino mampimekely tsy any aminazy ny forsa fa ny forsa dia ty amin'ny tenineny azy avy any amin'ny dada iavasy ahosoa any ny forsa ary miaka amin'izao tontolo zao dia mahita ny masonareo mandeha ny sofonareo marina loatra ny teny rehefa ny teny zay dia tsy maintsy miatra iny izao a tsy misy ady mijanona zany lasa ny ady daholo ary dia ny fomono amin'izay manapaikinareo hoe tongeto eny ahy ary mitanareo fa tsy vita mihitsy mampijanona me any a atsy eny ahy misy nareo hoe ianao zany mampijanona an'io olo voatonihana mandana aloha toy izao ny ianareo zay izy andeha ady sy tabataba azy filazana ady nareo dia zay didinareo tsy maintsy miady ary lasa mitabataba fa tsy misy an'izany hoe milamina e hoy e zany nikatsisy ody milamindamiratsy reo fa tsisy milamina zany e foanana ny filamenanareo foanana ny fifanananareo lasa miady daholo ary andeha mifanjevoana reo menakay loza tsy avela isy lamina zany nareo fa rakaraka ny tenareo milamina vo mainky korotana tsy misy atao lamina zany zay maika nareo laminany anareo fa nenanao korotana lasa korotana fa zay dia odiko efa maninona le anao manirin'io le korotana za dia odiko zay fotsiny vany re dia maninona re anao teo dia nenio ny akorotanao fa zanga nanakorotana izy aminazy fa zany nanakorotana eo pirofo a zany teny fotsiny fa tsy nanakorotana tsy mbola nandeha tany anaratany andeha mandeha za mipetraka tsara ao an-trano dia tonga eto amin'ny teny dia mody any an-tranoko indray rehefa avy eo namafy an'le teny ah dia miandra ny vokatra hivoaka zay fotsiny nataoko a sana miatrera tena avy any aminao io avy any aminao ahoana ary teny anao mihitsy tonga any brosika hoe ka nga marina ihany ny teniko nambanina hatramin'izay nga marina ndray vavarina dia hoe le zao le ampianana zao tontolo zay nambanina le olona nefa ke le teny miteny ihany miatra io fa tsy mampisy le olona mihitsy ike zany amerikanina zany tsara esirahy fa olona nge dia miafara tamin'ny Saddam Hussein akeo resakio hoe matiny zareo keo dia nivonoany fa tsy afaka e satria maninona eo eny ahy raha eo eny ahy fa tsisy ninazonao tao zany aiza anao tsy antso any ely aho ninakely e tsy maintsy miantso satria raha nandinika atranonareo a zay niteneniko angezy raha miaka azy ao mialana reo re amerikanina ny filovany Israely any inona dikany hoe aza mitifitra tsononareo andresy bola ao riban reo mitifitra foana ny Israely any satria fanakaiky moa io toerana io zay nge miantony daroany zareo an'iny izy moa palestina iny e satria mifandray amin'ireo Hezbollah reo dia misy inejehany tsy mino moa le anankiray anankiray rompona anankiray koa tsy kadiko ilalana Hamas ny gropy Hamas ko ny Hamas ny Hezbollah olona miaraka tsara samy vatsiny israelianina daholo iranianina vatsiny iranianina fotoabe ty dia zao a tsy vela mitifitra ny israelianina dikan'izany a vao mahafantatra ny israelianina hoe tsisy mpiaritsy miatra ny teniny ely ahy dikan'izay nareo tsy te hainy ny teniny ely ahy ary israelianina zany efa nyteny a fa tsisy metiny hay efa nanambara fa tsisy metiny jery efa nilaza fa tsisy ety mangidilatsovona
fananavany tsy miraharaha. Zay natonga anateny hoe raha mba nahafantatry ianao Donald Trump hoe efa misy Elia miteny angeto ambony tany tahaka ny tenenany Elia tamin'ny ava-panjaka izao ny tranga fa tsy mety niaino izy dia niatra tamin'ny daholo ny teny. Dia tahaka izany koa tamin'ny Donald Trump, izao ny tranga aminao raha miditra Iran ianao fa ianao tsy mety niaino. Akory atao izao lasa mety sarotra be ny lalana reto. Ary tena zavatoza le kongresy amerikanina indray namoaka didy hoe tsy azonao rehefa tsy makany Iran miaramila mosa. Le président iny maniraka moa kongresy hoe tsy mahazo mandeha inona raha tsy miady an-trano. Miady an-trano mbola miteny Elia daholo zany. Zay manteraka anareo hoe raha vao miteny Elia dia mivadika daholo ambony ambany ny zava-drehetra. Ny fahendrena ao ny teniko izany zay ny fahendrena fa tsy haiko hoe nivavako ny tapeny. Fa maninana nareo nivavako ny tapeny anareo fa zany nanino. Ny vavako dia natao imenimenina sy pentsipentsony any mba ilaza ny voninahitry ny dadany Malalaika Avasy Joshua sy nambaninareo olombelona fa tonga na mifampiarana ny teny ny teninay tsy maintsy tanterahanareo fa olona nareo ary namboarina ary ny mpanamboatra nareo dia ny dadanay Avasy Joshua. Noho izany leny zareo tsy maintsy arahana ary Elia no mandeha eo amin'ireo izy mianaka manatanteraka ny teny sy ny baiko ho voninahitry ny ranomasina hoe anazy ty tany ty fa tsy anareo olombelona. Zay loza kely loza ka loza ka loza ny tany mirehitra ny any ambony miraraka ny ady mandeha mampinaty tahina soa daholo zay vany aminantsy rehetra ka ny ady maty no any aminay araha teny ihany tsy mahita teny tsy minazy e za koa mba hoany olona tsy hoany akory ianao na olona tsy makatoteny akory ko hoany amin'ny ahoana ianao. Ary andeha ady tsy tabataba nareo fa tsy akory mety dia zay ny farany any efa hitatsika io fa io ny fiandohana amin'izay rehefa tonga Elia dia zay vao tena mandeha izy dia efa hitonga azy za io. Izy firenena hitsangana mety firenena, izy fanjakana hitsangana mety fanjakana dia nandeny izy zay a. Zay natonga namiteny amin'ny rehetrarehetra hoe aza miady ho filoham-pirenena zany fa za ty fahamono ny hafarana io eo atoerana mihitsy no famono. Dia jereo tokoa tena efa mifamono daholo izy zao tontolo zao zao e. Tena mifamely ny firenena ray miady amin'ny firenena ao na ao samizo ihany. Ao ny firenena miady amin'ny firenena andeha amin'izay zany zao a. Aingakaingana amin'izay nareo manateraka ny teniny Elia. Ady isy amin'izay no tany lehibe tsy arety mandingana ary no sary any amin'ny tany samihafa ary izy zava-mataotra ny fomatany lehibe any an-danitra avy any an-danitra mazava any akely amin'izay reo io tia hoe firenena ady amin'ny firenena zay ny antony le vaovao mandeha dia arao ny fampianarana dia jereo ny fampianarana efa mipetaka daholo ny fampianarana fa ilainareo zany teny ilainareo mihitsy io mazava ve firenena iady amin'ny firenena ozy hoe efa ela hoe misy zany fa teneny amin'ty zao avy zao ty tena mahatsiravina ny korotany tena tsy haintsony hoe iza le miady amin'iza dia iza le mifandray amin'iza dia iza le tsy mifandray amin'iza. Izay ny amparany le ady no iza le ady amin'iza dia iza le mifandray amin'iza dia iza le tsy mifandray amin'iza dia iza le miaraka amin'iza efa tsy hainao intsony. Zay ny zavatra hitsanga tena ady fikorotanana tena tsy hitanao intsony izay anaovana anazy tena ady tena hoe firenena hitsangana mety firenena. Na dia efa mety fotsiny zao tsy misy tsony fandamena ho vitany amerikanina zany ombotany eo am-pelatananao zany
zay matsy ny fanaporofona fa hitsangany boka satria izy miseho andamina amin'izay ary anohitra ny ahosoa zay ny sary mandeha zay no zany ambotanao ampiaratananao am'izay re merikanina tianao milaza fampandaminy ity tsy azonao atao tsony ny mandamina ary tsy nanao fahefana tsony zany botanao ampiaratananao zany fahefana hoe mandaminy mpandaminy gendarme dumony ianao ary ty hoe jeny rehetrarehetra anao ny afarana tsy misy maha-gendarme dumony ianao tsony ny amerikana zany zao tsy noho ny olona zany ary le tsy finoany olona mihitsy ny mahafinaritra anahy tena mahafinaritra anahy mihitsy tsy mbola asa polisy mihitsy ianao fa tsy haiko tsony tsy abompehana tamsi akory ary tsy gendarme tsy polisy tsy pénitentiaire hoe mba misy ilerana anaky fa nga mampiasa ny fokotany sisany mety aminao re mety any ka obotana aminao daholo ny rehetrarehetra tsy nanao fahefana tsony io a zay ny atao hoe miteny Elia fa ao anatin'izany raka izy dia mimanana reo fa manakaiky ny fotoana ny fahorianareo a efa manavatavatranareo zay ny antony hoe mifankatiava tsara miraisa saina tandremo ny familya tandremo ny fanosahaka ratsy fa mifanampy raha mbola azo atao ary tsy mifanararoatra amin'ny zahatra hafahafa fa samy miavy teny satria etoratora-kely atratra ny ahosoa daholo ny tanjona rehefa tianao ny etorakely a aza mety manao ratsy tso dia fa hainao mantsy zany lalana zany ary efa iainanao zany samy mahafinaritra reny dia iverinanao ratsy efa misy lasa manao ratsy a fa misy lasa fa mijoro tsara hatramin'ny farany aza manao hoe rabe ahosoana sanam'izany fa ho any amin'ny ahosoa hoe za ary tsy saraka amin'ny ahosoa nofinofina fa hoe eo akaiky ny ahosoa foana hatramin'ny farany na dia manahoana sy manahoana ny sary misy a io foana hiaraka amin'ny ahosoa faozona re la hoany dia isy orontany le fanjakana mely fanjakana efa naza raiky teo hoe tena ao anaty misy firenena anakiraha iny dia miady an-trano ny olona mifamelony io mety Madagasikara dia efa hiditra amin'izany tsy hoe ela intso efa tsisy manakana intso ny Elia efa manala ny fiarovana eny mikasika eny amin'izany efa ngotana na eto ary Elia dia efa ngotana daholo amin'izay lasa amin'izay ny fisiny Elia teto ny arovana azy zany rehetra zany fa amin'izao efa Elia mihitsy minontro hoe tsy mila tsony tsisy fiarovana apelaka intsony eto amin'ity firenena Madagasikara ty fa miompitra daholo zay napetraka teo mba hiazonana azy zany Madagasikara mihitsy ny soafabinamio takany any Afrika miady daholo ny Afrikanina rehetrarehetra nakatenekitary hoe fa tena korotana ambony ambany agny izy ao tontolo zao ary ny tenan'olona zany izahay zany dia andeha dia hitolo teneny ampitan-dranomasina ao anatin'ny firenena mikorotana anzingy izy zany fa izay le lalana zay voninahitra ho any ahosoany amin'izany rehetra zany tsy mba atao tamin'izany dia isy amin'izay any ny orontany lehibe io le nazavaiko tamintsika tena orontany tsy mbola nisy ohatr'izany amin'ity tany raty ary io tsy nde mandeha fa tena tena be dia be mihitsy orontany lehibe mihitsy ary tena enjana be zany tsy tafiditra ao anatin'ny enselaristera tsony fa tena orontany hafa mihitsy ny orontany io ary efa mihitsy zany vaninandro zany orontany dia mampitresaka tany orontany mampisavona tany efa iny efa hitany io ny misavona iny
efa nahita ny tany Filipiny olo tany tena matsinavina zay tsy mbola fahita hatramin'izay fa iseho amin'ny taninareo. Ozy le olona hoe ianao tsy manakatao ohatra ny tenin'ozy ka zay ny atao hoe Eliabo. Zako hoe fa niteniny tsara taloha avy ty amin'ny Ahosoana fa raha tsanika ianao makany amin'ny rehefa dia marina be ny teny avy ty amin'ny Ahosoana ka rehefa tsy nety naka ty amin'ny Ahosoana hoe tsy misy amin'izay no mena azy. Inona ny ilona amin'izany? Nomenanao tsara tsy nety nanday no menanao zany ratsy. Ary tonga eny iteniny famarina hoe tonga ny fotoana anaovana izany. Ozy ilay naniraka ozy ny tadam-piava. Zany miaraka izy ny raha nay vavaka zay ny mpakamo anay. Fa ilay vavaka kely na voavonjy ny olona. Fa raha tsy nay vavaka tsy voavonjy kely nareo e. Fa nay vavaka dia vokatra an'izany voavonjy nareo. Voavonjy daholo ny rehetrarehetra. Ary tonga saina izay ny aina. Raha mandinika zao hoe tsy misy tsony fa naporofony hoe zao fa tade ty teny ity teny manaraka tsara tsy manaraka eo no sinitranonao tena lozy mafinaritra tena soakenareo zay no tany ady izy le mosary ka normal le mosary satria tany mamay fandorona taninareo mandeha miady misy efa amin'izao vanim-potoana zao mihitsy ny eny sary miatra le teny zany ake zao e. Ary zay no namaika ny donalavitra amiko satria nampiakatra ny fahoriana ilay fanidinirany ihany na mily dia trois dormus le lakambrany voany sao ay may ny endimboanjy ny donalavitra amiko filimpeny amerikanina takany dolo mianaka sy ny lapoary ao mena volona reo dia asokavy hoe aina asokavy eja zany zany ake le fahefalantsy la dia any amin'ny zanatsy ampoizinao mihitsy any dia ndraikitra efeza mba miady aminay zay tsy miady amin'ny basy tafondro fa le vavanay enjana be miaza mandray ivavany ely avy na dia miraikitra raha vatratranyio zay teo anateny hoe tambatambazo any ely ay zay nareo hoe manampitamby eny ely avy ihany ake ny akaiky ny ely ay avy ihany ake ny onilany ely ay sambatra be zany zay le afanao ty enao iny Ahosoana tiako teneniny koa afaloatra ny akaiky ny Ahosoana satria rehefa akaiky ny Ahosoana ao asambarana tsisy ohatry zany tena sambatra satria ilinareo zany ilinareo zany atao hoe sambatra be akaiky ny Ahosoana zany areo foana zay miteneny tsika ne zao mijery filma e vita zay ny fidirana dia mijery filma amizay tsika ahoananay toy dia ahoananay toy dia ahoananay dia ahoananay dia mijery fotsiny tsika hoe aiza tsy aiza ny fiafarany izy dia mijery fotsiny tsika hoe dia makaiza dia makaiza dia manahoana dia maninona zay le hoe afaloatra Ahosoana tsara izy e tanteraka ny teny tsy zava-kamarota izany ary nareo teny ary ny zavatra matahotra avy any amin'ny lanitra ny filatsahana extraterrestre zay efa voaroka avy any efa nazavaiko anareo le firarahany avy any efa noeko anareo le sotaisa 28 satria saisa filo izy ainareo tsara ilay miraraka ny miaramila avy any ambony ny daroana avy any narime desastre misy afiry mateko na sekotolo tsinjery 24 firy misy a 24-21 ataonareo tsenjery ny toko sy andininy satria hita amin'ny masonareo zay zao rehefa alana dia mijery tsara zay ry ambanivohitra hoan'izay mpiraharamakany sy nabavaka rehefa alana dia mety ovoningeza be eo zay fa modilipihany daholo ny momba anazy a fa mody jiro be naka ihany ny arehetra reo dia akaiky reo misy jiro kely
Terus masa di peralatan review ibu dua yu, kau video tapi yu fa muncul lo proyek ini. Udah si jiwa kayak laptop tuh nasi ini. Saya sabar bis. Tahu kerja kita di situ futsal. Ya beda Malaysia. Film dia naik dapat dan situ dia nak tonton. Fanten apa dah? Nyam mati cara nyal pada kerja teris. Jadi kita cari operasinya, nak kerja teori. Nah jadi nak pian situ di semalana. Nak tidak kerja teori, peofonis. Ifanya wote lo chipande. Ifyo bundo na rege lo chipande. Hari fapshine ki kensina tara dia wasi omnya lo to ando sene chipande. Atseme chimsheo. Idina tseme chimsheo om sai. Le chipande. Ija le chipande. Mario finisi extraterrestre mani dio bunere. Fato mazo eo amin'ny alina vao medita fa amin'ny atoandro amin'izay nareo tsy maintsy mipotra. Tsy dikitsara ny teny go amin'ny atoandro tsy maintsy mipotra ho tazany ny olombelona amin'izay fa azo miafina tsony nareo. Didy izany avy any amin'ny aoso ary tsy maintsy ampiarina tsy misy fiarovana azy nareo tao intsony tonga ny fiafaran-java-drehetra. Ary rehefa midina nefa dia hiteraka problème be mihitsy satria ny problème amin'ireo biby ireo ny zavatra mahatahotra nefa aloha zany eo fahasalamana olombelona no tantaraiky. Zareo zany mitondra fréquence ratsy be zareo amin'ny mahadevoly anazy zany. Satria zareo anatin'ny ovony zareo. Ovony zany efa fréquence ratsy mandeha amin'ny zareo io. Efa tsy fréquence ny dada iavatsoa mantsy na efa fréquence efa ratsy. Ka na ny fisiry zareo fotsiny ary dia efa miteraka problème aminareo olombelona. Ny fréquence nefa ny ovoniany zareo fotsiny efa problème aminareo olombelona eto ambonin'ny tany. Fa tena miperturbe anareo tanteraka mihitsy manakorotana anareo. Manimba ny fahasalamanareo na ny fréquence ny ovoniany zareo fotsiny aza. Ary ny vokatry ny vidinany zareo no manakorotana ny aeroplanina nareo eto ambonin'ny tany izay rehetra manidina rehetrarehetra any. Satria voakorotana ny fréquence ny zareo daholo ny zava-bita rehetra. Iny rehefa mandeha zany aretany zany tsy ela amin'izay ny pilote ny aeroplanina manerana ny zotontolo zao. Satria efa milatsaka manodidina ny tany rehetra vanareo fa anaty izy io araka ny fitenenana ambabon'ny tany. Ho alainy ny tanareo satria tonga ny fotoana andehanany ady amin'ny oso dia tsy maintsy midina eto amin'izay izy. Automatika irongatra ny fangalarana olombelona. Irongatra ny aretina aminareo olombelona ankoatran'izay manjono ny tanareo. Irongatra ny aretina PDB vokatry ny rayon zareo, vokatry ny fréquence ny zareo. Fa tena mamono nofonareo aretina io ary mamono tovanareo mihitsy. Fa ny nofonareo sy ny tovanareo miara-vonono zareo mihitsy zany. Maty automatika izy. Ary arety-be mahatsiravana ny anjaonareo olombelona. Zay no nahatonga ny teny hoe any amin'ny Eliany lakle. Satria izay miaraka amin'ny Eliany ny anana ny fiarovana io. Satria Eliany no manana ny fréquence ny lantilanty izay efa nomeko anareo hiarovana anareo. Nahatonga teninareo hoe eto ahitsangana hiaro anareo foana. Ny teny nomeko anareo ny fiarovana anareo. Zay nahatonga nateny hoe mandehana araka ny tenin'ny Eliany fa iny milaza fa manana ny fréquence ny lantilantinareo dia ny dada iavatsy osoa sy nampitondraina ny Elia dia mandeha araka ny tenin'ny Eliany areo dia voaro automatika noho ny amin'izay fréquence ny lantilanty nananareo zay. Automatika ao anatinareo zany sary zany. Zay no tonga hoe any amin'ny Eliany lakle. Rehefa misaraka amin'ny Eliany areo dia tigala misaraka amin'ny Yahosoa. Rehefa tian'ny Yahosoa areo dia tonga any aminazy dia manana fotsiny ny tenin'ny Eliany. Fa rehefa manaraka ny tenin'ny Eliany areo dia Eliany manaraka ny baikin'ny Yahosoa dia tonga any amin'ny Yahosoa automatika nareo. Tsy haiko nazy na tsy azo na. Zay le hoe tena loza be ny fitsiko eto hoe tena mampiororo. Ary
ary ioroorony io ny amin'ny zavatra hitany efa titsitsy ary izy zava-matahotra sy lomatany lehibe avy any an-danitra zay le zava-matahotra ary rehefa amantarana dia tia loza miraraka ty pirofo fa ho avy Ehosoa dikany satria rehefa mandositra ny Ehosoa le tsy vaninareo any izy midina ty hoe mandositra ny Ehosoa izy. Mazava hoe le zava-matahotra mampatahotra an'io ny hitany zavatra eny ambony eny iny amin'ny sary ataon'ireo fa ratsy eny ahitany zareo hiady eo ambony eo nareo satria ireo mpiady atsena eny mitsena eny ambony eo mpiady ireo ary natao hiady tsy mijanona miady ireo hatramin'ny farany tsy mijanona miady mihitsy ireo fa dia miady foana ary hatrany amin'ny farany dia miady foana ary manovokatry miady ny zareo azy satria izany natao hoe devoly efa nampianariko anareo io fa reo dia miady foana efa vozina izy satria izy teo ambony ka rehefa izy miady foana dia ny anareo reo sahirana mahita an'izany satria hitanareo imbelona izany ozinareo tsy azoko mihitsy zany rehefa tonga eo izy dia azonao alea ohatra zareo tonga dia hitanareo ny fiafarahany tantara rehefa tonga zareo fa hotranonareo olombelona dony amin'izay ny teny eny aho hoe tena tahaka izay nanaraka nilioliny satria tena tsy misy forsa hiadivanareo amin'ireo aneo ahy tsy azonareo diva an'ireo satria tsy ananareo le fréquence afaka ny fandonana fa aty amin'ny heriary zany fréquence manavan'ireo zany ary rehefa manaraka ny eny anareo dia tena mandeha automatika ny fiarovana anareo zay le dika le teny hoe any amin'ny eny any lakile ny fiarovana lakile ny fiambenana sotra betsaka ny Ehosoa za fa avy any aminy zany ary ny sotra betsaka ny dada Iavamalala sa fa avy any aminy zany zay no mahatonga hoe manarafona ny teny mena fa hiditra amin'izay tsika amin'izany zavatra zany ary rehefa matoy any aminy teny amin'izay atreo amin'izay ny adinareo any atreo amin'izay ny adinareo any fazafary fotsiny mihaino amin'izany dia tena hoe mandeha ho azy ny lalana nanananana tsy mandeha ho azy ny lalana fa sary ty lalana ary iverenako le mosary teo dia efa mba mailomailo amin'izay no manangonangona teny hoe zavatra atao rehetrarehetra reny angonangona any kanefa tonga no namangona an'eo iny no voangona eo eny olana e tsy voangona mihitsy arakaraka ny anangona hoe vao hoe mihinana ihany ianao dia ahoany ianao naraka anany lakilezo nareo zara ty andeha lavitra be dia atahonany ny fiarovana dia zay tenenina ihany ny firenena hita foana io rehefa raiky io dia miteny foana nareo raha mbola mandeha foana ny mesazy tsy maintsy hitantsika foana io fa andeha zivotany eo any maty ny fiakarany fa tsy mitsy voatery maty dolo rehefa misy velona ihany ao kanefa sambana zay maty fa tsy tena sambana le tsy maty fa ny maty tao anatin'ny fahoriana ny sambana be zay mazava elakizy izany aza mitsoka anady fa sahiny ady sa ahoana zay andiny faharoambiny folo ary raha tsy mbola tonga zany rehetra zany dia hisambotra anareo izy ka nenjika ary anotra anareo ao any amin'ny sinagoga sy ohatrany maizina ka hoentina eo anaty ny mpanjaka sy ny mpanapaky anareo noho ny amin'ny anarana
ka dia tonga vavolombelona aminareo zany. Anefa aorenao-ponareo mitsihevitra raha teo zay avalinareo ao amin'ny 5 fa izao no anomenareo vava saina zay tsy ho azo ny fahavanareo rehetra valina na risena. Ateo ny farany ile hoe ilay fanahy masina ny Ahosoa no miteny eo aminareo avy eny amin'ny Ahosoa, ka rehefa tonga ilay fampijalenareo zay tena tsy misy ho avy tsy ho ela dia aza matahotra zay ho teneninareo fa omenanareo daholo ny vava sy ny saina zay tokony teneninareo amin'izany fotoana izany. Mazava ve? Mazava tsara? Ko dia tsy mazava tsara aminareo? Zay ilay hoe ny fanahy masina zay omenareo Matthieu 5 hoe ny fanahy masina ilay miteny anatinareo. Matthieu 5 Matthieu 10 et 19 sy 20 izy mileralala malala mahafinaritra fety zay. Matthieu 10-19 fa raha manolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba itenenareo na izay olazainareo fa omenareo amin'izany olo zany izay olazainareo, fa tsy anareo ara no miteny fa ny fanahy rainareo no miteny ao anatinareo. Zay ny lavana le fanahy masina mba hifandraisanareo amin'ny sainany amin'ny Ahosoa. Atria ny fanahy masina fa dia mampiteny ny saina sy ny vava dia tsy anareo mihitsy no miteny. Aza matahotra nareo zay mba enjehana amin'izay efa rehetantsika reo zao ny sary rehetrarehetra efa tonga Elia. Rehefa tonga Elia dia namerina ny fony rainy amin'ny zanany ary ny fony zany amin'ny rainy efa hitanareo izy nareo vavolombelona. Ary rehefa tonga zany dia hiditra amin'izay ny fanenjena ao anatin'izany efany ny fampidirana ny hafa firenena hiary lahatra daholo zany sady ampidirana ny hafa firenena mandeha zany rehetra teneniko zany. Mafy le asa hitranga sa tsy mafy aminareo? Mafy le asa ny Elia sa tsy mafy? Kanefa za tsy tahita amin'izany ny fitiavana ny dada hiavasy Ahosoa so. Ianareo koa raha ty toany Elia tena anjaranareo koa manory ary asa io hitany Elia fa tena tiany Ahosoa nareo. Asa io hitany Ahosoa fa tsy hitany Elia. Asa io hitany Ahosoa fa tena tia be ny Ahosoa nareo amin'ny alalan'ny fanohanareo ny Ahosoa dia ny asany ataony Elia ny rany. Satria Elia no hitanareo ny rany porofony zany ianareo tsy mahay manotainy intsony afa-tsy migaika. Migaika efa niesorony Ahosoa tsy mieritreritra no any amin'ny lantinandra koa fa zavatra fa nitanjona. Fa le ho any amin'ny lantinandra tena voaro tena nay miaro ny lalany dia tsy mety manao ratsy intsony. Porofony zany nareo no zany mijorotra iza no any aminay, iza no any amin'ny Ahosoa, iza no kiva ao misy fanenjena, iza no matahotra, iza zany no akaiky ny Ahosoa foana hatramin'ny farany, ary iza no manadila ny Ahosoa hatramin'ny farany. Mazava ve zay teny zay? Tazominareo zay teny zay? Tsy ova mihitsy ivenareo hatramin'ny farany. Rehetra tabe rehetra dia efa reraky rehetra vonina hatramin'ny farany tadeko ary mamoky tontolo. Zay ny teniko miranosonareo jobo tsara raha pidinay mity mifampianarana. Zay tapaka voalohany indray zay larana fafirina androany 9 16 androany rapitso ny 16 lohateny. Raha mba niena ngenonao rifiloam-pirenena Amerikana zay rehetra fitikana tena naraka ny teniny Elia ianao mazava ho azy. Raha mba niena ngenonao dia tsy izao no mitranga. Dia ameraka fahantaina daholo ny hoe inona zay no marina. Zany nge tety efa namatrava ty rifiloam-pirenena Amerikana. Aza miditra amin'io aza tsy manteny za tety foana sa tsy niteny azany fa dia matisy daholo ary zany teny zany. Ka zay ilay hoe tsisy mihena e. Kanefa raha mba lenona dia tsy ohatran'izao no mitranga. Nefa lenao moa tsy miheno zany dia zay zany am'sisa aleo mienana foana sa ho ka tsy hainy zareo zay enona sa ohatrany hoe zay menana
na dia fifaliana fahasambarana be satria Yahosoa no miaraka aminao efa niainao anahy ianao dia ny fifalianao amin'ny Yahosoa no tonga ao anatinao dia ny fahasambaranao amin'ny Yahosoa no tonga ao anatinao tsy tianao zany zao ary a tazomy tsara ny fananarana dia mijoro tsara ny zehetra nampianaranareo aza rina ny teny a aza simbana ny teny a aza mamitaka ny tenanao ianao ato ianao mody manaiky fa voavoakarina fa tsisy tsoa ianao ianao ngeny tsy penenela am'izany sao dia verinao fa verina ary dia voliko tsy mitany ataonao danger amin'ireny ake dia mamety fanaratsy nefa tonga ao aminao e ianao makasikasika ny Yahosoa io ianao manao ny Yahosoa tsy mahita ny ataonao io rehefa tsy andeha mahitsy a aza makaty tsoa dia atao avy ihany zay adalanao dia any amin'ny elanao fiafarako sy safidy zay fa rehefa mbola ao anatinao ihany mety tateo any amin'antinanta tena toratoraka eny amin'ny Yahosoa arovony lalakaleanao arovony ny fahamasinana aza vela tsy mbanizaniza tsony ny fahamasinanao fa tazomo anao ho any Yahosoa tsy hainareo hoe tonga any aminay tsara ke ho any aminay ngaza tena iridy mafy mihitsy zany tena maniry izy le maniry le ramazangy tonga any nareke hoa efa any fa mitazona fotsiny mitoerana ike sisa nataonareo zao e raha vao vita batisy dia mbola malala dia efa voasoratra foana ianaranao efa citoyen lantinlante ianao efa petraka ianao vao vita batisy Efesiana toko faharoa andininy fahaeniny Efesiana 2:6 miara-napetrany nareo miara-natsangany ianareo ary miara-napetrany eo an-danitra ao amin'ny lanitrinylante misy Yahosoa tamin'ny batisa ao amin'ny batisa masonareo vao niara-natsangana tamin'ny Yahosoa miara-maty tamin'ny Yahosoa dia niara-natsangana tamin'ny Yahosoa tao amin'ny batisa ao amin'ny batisa daholo misy an'izany ka raha vao vita batisa zany nareo a dia efa citoyen lantinlante efa ao nareo no mipetraka tsy aizaiza tsony efa ao fa ny ataonareo sisa dia miavo seza arovy ara ny sezanareo ny filoham-pirenena miaro mafy ny sezany mba tsy voahokana prime ministre miaro ny sezany tsy voahokana samy miaroaro ny sezany daholo ny olo-dehibe rehetra any amin'ny fitondrana tsy mahasomiamany ary tena manao ny entso izavana izy amin'ny fiarovana an'io a tsy ekeny ho sivy io ianareo kotsiny efa citoyen lantinlante adalana nareo raha mpitenareo zany adalana nareo e tena mizezite zay le hoe zezite satria ny antony zezitiavanareo efa citoyen lantinlante nareo efa mperaka aminareo fa touriste sisy nareo touriste na zao le ketiny hoe touriste ane ianao fa efa citoyen lantinlante ane ianao fa touriste ianao sisy ety io no zany a arovo le toerana aza velo ambotany devolo ny sezanao amin'ny fitaritany ianao nao ratsy aza manaiky an'izany toe ato anao dia mody milamina be moa dia manao tsara sy motina voavoky anao zava-ty tsy izy aza manao ny devolo vendrany ianao fa mahitanao tsara izy ka ianao mihitsy mitetehany am'izay rehefa nanao an'izany hevitra zany a io zany a tandrona tsara daholo rehefa nanana teny ahy aza manao an'ity dia aza manao an'iny ianao dikan'izay fa raha tsy mifanerana ny teninely ah mamono anareo io a mamono anareo io arao mitenely ah na hiteny ely ah hoe lasa mitsididiny eo dia dana mitsididiny eo na tsy mety aminao ary dia anao fotsiny zao zaranao izy anao raha ianao zany teninely ah zany nakany aminao zay kely hoe ianao ny tokony nambitamby anahy fa mahitanao lalana makany any andao ry lozako nareo dia dana tadano lalana makany any da etietike fotsiny hoe lozako ianao
zay eritreretinareo hoe tambatambazinareo za zay rehefa miteny ely arao iteny ny fiarovana anareo dia any amin'ny fanarahana ny teny ely aho na miteny ely hoe tia ataovy hifaninjeo iny zavatra mazava ve zany ka rehefa miteny ely hoe na ny tia ataovy andany nifaninjeo edivo mihitsy ny ianao ny tonga voalohany amin'ny toerana iny anao an'izany zavatra zany raha ho anisy teny ely hoe iza ny mba ohatran'izao zay le hoe nahoanina tsy hoany aiza re zany hoe manino ho any akaiky ny Ahosoa zany rehefa tianareo le ny akaiky ny Ahosoa dia akaiky ny Eliany voalohany faiza hoe ny andanonareo any raha vao tsy eo Eliany tsika izy ka rehefa akaiky ny Eliany areo automatika tonga ho azy ny Ahosoa lozika be zany raha mitazona ny fahamasinana ianao zavatra asambarana be anao zany hoe akaiky ny Eliany misambatra zaho le ralamalala eo akaiky ny Eliany koa marina zany fa aza manao hoe akaiky ny Eliany dia afaka manao ratsy contre ny akaiky ny Eliany mihitsy ny tsy mahazo manao ratsy ka tsy diko zay rehefa lavitra anazy mahazo manao ratsy tsy nampiaraka an'izany fa mafilavitra ny fahamasinana ny eo akaiky ny Eliany no tsy eo akaiky ny automatique zany mafy be mihitsy ny fiarovany Ahosoa ny akaiky zany Elia zany ka raha vao miadaladala ianao dia tena mandeha potika ianao fa rehefa tena miaro ny famasi ianao ny voady voalohany iny ary ianao tena voavy ny Ahosoa sambatra zay eo akaiky ny Elia satria eo akaiky ny Ahosoa ary rehefa eo akaiky ny Elia nareo satria nareo eo akaiky dia zany no midiky fa ho any amin'ny Ahosoa nareo dikan'izay ary rehefa ho any amin'ny Ahosoa arovy ny famasiana arovy ny fitiavanao ny Ahosoa asa dino ny enkohaka ao amin'ny Ahosoa asa dino ny fikitra amin'ny Ahosoa asa dino miresaka amin'ny Ahosoa fa i Ahosoa ny tompony lakle ary avy any amin'ny Ahosoa ny zavatra nanany Elia tsy manana na inona iny ny Elia raha tsy teo i Ahosoa no zany any amin'ny Ahosoa ny lakle voalohany zany mena fotsiny ampiasa fa izy tena tompony zany fikiry mafy Ahosoa eo amin'ny fiainanao fikiry Ahosoa rehefa fikitra mafy amin'ny Ahosoa nareo mahay mandeha automatika miteny ny Elia nareo tainao soadao dia kopakopatanana amrapitso endry tsara manavatavaka foana endry tsara tandremo ny asa tandremo ny fampisoana fitiavana tandremo so adino zany mazava izay dia miranosoanareo amin'ny tahiny Ahosoa dia endry tsara daholo any ary anome voninahitra ny Ahosoa tsy mijanona fa ho faly foana amin'ny fiarahana amin'ny Ahosoa da iny Ahosoa